Faly miarahaba anao indray tonga soa tanatin'ny fandaharana ny Antanyrantro anarazana koa miaraka aminao tanora miala voly izay no zarany aminao androany andao ary Ye azo atao tsara miala voly rehefa atao amin'izay saosy indraindray manko tsika mety mieritreritra hoe teritery be ve zany tsy afaka manao ininona mihitsy fa atao amin'izay saosy ary tena afaka miala voly ianao afaka mandeha mitsangatsangana ianao afaka miaraka amin'ny namana ianao na za koa za ohatra nieritreritra tamin'izany hoe rehefa miaraka amin'izay saosy zany rehefa lasa mivavaka zany dia lasa tsy mahazo manao ininona intsony lasa ohatrany tsisy fiainana intsony fa haika ary ny tena lainga fotsiny zany satria za efa tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao nakatao amin'izay saosy dia efa nahita ny karazana ohatrany hoe lazaina fa fialam-boly mapety anao mampahazo ainanao nefa kely izy fandrika ho anao fa ohatra hoe tamin'izany zao tamin'ny taloha dia hoe mila miafina ianao vao afaka mandeha mivoaka tamin'izany hoe mila ohatrany hoe marary anao ilay zavatra ataonao dia izay ianao vao afaka mifaly betsaka ny olona tiana ohatra zao hoe mandray drogue izy dia tsy maintsy mitsinjona ve zany izy zay vao afaka hifaly misy hoe tsy maintsy misotro toaka izy dia avy eo rehefa avy mifalifaly mamin'ilay toaka iny ve zany dia avy indray nefa marary vavony be lasa misy conséquence ratsy foana zany ilay fialam-boly tany amin'izao tontolo izao dia noho ny tsy fahafantarana nefa dia tafiditra tamin'izany fa haika rehefa tato amin'izay saosy dia tena libre tanteraka manao fialam-boly zany tiako zarana aminao hoe misy fialam-boly tsara nge tena betsaka ny zavatra afaka atao afaka mitsangatsangana miala voly miaraka amin'ny namana manao baolina karazana jeu maro isan-karazany izay mino fa tena tsy hanimba anao afaka mandehandeha ianao afaka mandeha misakafo miaraka amin'ny namana afaka manamboatra ny sakafo ihany koa ao an-trano ohatra na ohatra hoe ny anantsika ohatra mamaky boky afaka ihany koa miadmire ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra ie satria be dia be ny tsika tanora mba mitady zavatra mba hafaly mba hampijoira antsika mba ho fomba hampifaly anao nefa ny matetika ny zavatra atao zavatra tsy zavatra manimba zavatra mety ihany koa misotro zava-mahadomela prendre substance mety hanimba anao izay tsy mahatsara anao foana nefa ny fitady io fa ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra dia ampy ho anao jereo ange be dia be ny karazana fialam-boly afaka ihany koa ianao ohatrany hoe zao hoe izay tena tsy mandihy tena tsy mihetsiketsika ohatr'izany dia akay any am-piangonana akay misy ohatra fotoana fiterana afaka libre tsara dia tsy mila mandainga intsony tsy misy an'izany hoe misaoty tamboho zay vao mahazo mandeha mivoaka fa mihera fotsiny izany dia ho any am-piangonana misy fotoana ny tanora misy fotoam-bavaka dia any tena misy an'ilay fifaliana sady omena maimaim-pona tsy misy zavatra hafa anoloana anazy satria izay ilay Jesosy dia satria Jesosy ilay tena fiainana dia raha mitady tena fiainana zany hoe vakansy zao fotoana zao fialana voly betsaka ny fialam-boly afaka ataonao andao fa aza matahotra aza menatra zany hoe efa amin'izay saosy ve dia lasa tsisy fialam-boly intsony lasa tsisy zavatra atao intsony fa atao ary ilay tena fiainana dia izany anentanako anao zany anton'izao émission zao hoe misy fialam-boly tsara afaka ataonao be dia be ny toerana afaka le be dia be ny zavatra afaka atao fa aza manaiky ianao hoe lasa ampangan'ny devoly hoe sao dia lasa tsy mahay manao ininona intsony lasa tsy mahazo manao ininona intsony fa atao amin'izay saosy ary ilay fiainana sady fiainana be dia be andramo ka izy fa tsara Jehovah izy ny tenin'Andriamanitra dia andramo fa tena ho hitanao zany tsirony hoe tena fiainana miaraka amin'izay saosy tiana ho zaraina aminao androany zany dia hoe afaka miala voly tsara ny tanora ao amin'izay saosy ny fifaliana izay tadiavinao dia tsy avy amin'ny zavatra ny ivelany tsy mila hoe substance hafa tsy mila hoe avy amin'olona fa avy ao amin'izay saosy satria vokatra fanao izy dia fiadanana fifaliana ilay fifaliana avy amin'ilay fialam-boly nge zany tena ao amin'izay saosy ampoanao ireo namanao ampoanao nge mitsangatsangana ampoanao nge mba mandehandeha mivoaka kely ampoanao ny zavatra rehetra noharian'Andriamanitra fa aza diso ianao dia ndao hiala voly miaraka amin'izay saosy